Nona kosa Hanatanteraka Voka Dehibe eo amin'ny rahampitso ny FJKM Bemasoandro Sainte Trinité ao anatin'ny sinodam-paritany Antananarivo Atsimo toy izao avy hatrany ny fanazavana ao amin'ny fandaharam-potoana ao amin'izay rahampitso izay. Hoantsika zanakam-pelezana Bemasoandro Sainte Trinité sinodam-paritany Antananarivo Atsimo dia fivaliana ho an'ny fiangonana miaraka mitandrina sy ny vadiny manasa antsika rehetra ho tonga maro amin'ny Voka Dehibe izay ataontsika rahampitso alahady fahafolo ny volana May. Ny fampampavahana dia manomboka amin'ny 7 ora maraina dia mitohy avy hatrany amin'ny lavantom-bokatra zany dia hanetanana antsika rehetra ho tonga maro. Efa miezaka ny fiangonana manamboatra ny lalana hatreny ambony-miadana mandrapatonga ty Antsahandita mba hahatonga antsika rehetra hiary idiran'Andriamanitra ty amin'ny fiangonana. Tongava maro ry havana voninahitr'Andriamanitra dia miandry anareo zanakam-pelezana rehetra izay FJKM aty Bemasoandro Sainte Trinité. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra antsika rehetra tompoko. Tena misy antony manokana ny natanterahana ilay Voka Dehibe satria ny antony feno 50 taona zany ny fiangonana amin'ny taona ho avy 2024 io dia manomana an'izany zahay. Dia zay zany nanasana ny zanakam-pelezana rehetra ho tonga maro amin'ny fotoana io.